Faly miakabantsika tsiraray avy eto amin'ny MCTV indray ny mpanomponao Aintsoa RAZAFIMANDRATO. Faly tafalaka amintsika indray ary faly fampahery amintsika tsiraray avy. Tsika moa dia miresaka hoe finoana lalandava ao amin'ny Hébreu araka amin'ny folandin'ny fahatelopolo ireny no resika androany hoe finoana hoy izy finoana no nampirodana amin'ny mandan'i Jeriko rehefa nodidinina havitona izy. Finoana no nampirodana amin'ny mandan'i Jeriko rehefa nodidinina havitona izy. Misy fotoana Andriamanitra mampanao zavatra antsika mba hampitranga zavatra manokana. Tantaraiko anao ilay izy. Jeriko dia planin'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Tsy hoe eo Jeriko ihany, fa Jeriko dia fidirana amin'ny tany Kanana. Ka raha ohatra ka mbola tsy mirodana Jeriko, raha mbola tsy resy Jeriko, dia tsy azo zany ny tany Kanana. Matetika rehefa amin'ny fiainantsika, rehefa tena akaiky an'ilay tanjona iny, efa akaiky ilay valibavaka iny, dia eo mafy be ny zavatra mitranga. Eo zany tena ohatrany hoe mitambatra zany daholo ny olana rehetra, ka ohatrany hoe ianao hoe ahoana ity ilay planin'Andriamanitra Kanana nefa Jeriko tsy ho resy akory. Fa zao nambara tenin'Andriamanitra hoe finoana ny nampirodana ny mandan'i Jeriko rehefa nodidinina havitona izy, zany hoe misy karazana zavatra eo amin'ny fiainantsika tsy maintsy mampiasa finoantsika zay vao tafiditra ao anatin'ilay planin'Andriamanitra. Aveko tsy maintsy mampiasa finoana isika. Jeriko zany na tonga ny olona tafiditra ny Jeriko, nandresy Jeriko, nampirodana ny Jeriko, dia noho ny finoana ao anatiny hoe Jehovah Andriamanitra hoe ndana miodidina ny Jeriko mandritra ny 7 andro. 9 andro indray mandeha isan'andro, ny andro fahafito impitro ianao miodina. Indraindray misy zavatra mpanaovan'Andriamanitra antsika ohatrany mahagaga zany ahoana ary zany, ohatrany tsy mampino zany hoe Andriamanitra raha ianao ve ianao Andriamanitra ve dia mampanao zavatra ohatr' zany. Tsika rehetrarehetra mihitsy matetika rehefa misy zavatra mpanaova tompo antsika dia ohatsika hoe za kosa ve dia Andriamanitra mampanao azy. Fa zao ny zavatra mila tsakontsika tsiraray avy. Rehefa misy zavatra mpanaovan'Andriamanitra dia tadidio ny ao ambadika iny valimbavaka. Zao foana zavatra fomba fiteniko matetika hoe matoa Andriamanitra mampanao zavatra anankiray, ary indraindray ohatrany hoe zavatra tsy mampino, indraindray ohatrany hoe zavatra hafahafa, fa matoa Andriamanitra mampanao zavatra anankiray hanohy azy izy ao ambadika. Rehefa Andriamanitra mampanao zavatra anao, inohy fotsiny tsotro zao na hafahafa mba raiso an-tsaina. Mandan'i Jeriko no azery dia ohatrany hoe miodidina mandritra ny 7 andro no atao. Tsy mampino ane zany, tsisy ifandraisany ane zany amin'ny ara-nofo. Ao amin'ny ara-nofo zany tsisy ifandraisany, fa izy kosa rehefa atao amin'ny finoana dia lasa misy fiantraikany amin'ny tontolo ara-panahy. Aveko rehefa atao amin'ny finoana dia misy fiantraikany amin'ny tontolo ara-panahy, dia lasa miantraika amin'ny ara-nofo. Manentana antsika tsiraray avy amin'nyoka androany zay. Ny finoanao no ahatonganao ho tafiditra ao anatin'ilay planin'Andriamanitra ho anao. Ny finoanao aveko androany, ny finoanao no ahatonganao ho tafiditra ao anatin'ny planin'Andriamanitra ho anao. Na dia efa planin'Andriamanitra io dia finoana no ahatafidiranao. Faro ny finoanao no manokatra varavarana ho anao mba hahatonganao ho tafiditra amin'ilay dingana manaraka ny fiainanao. Aveko ny finoanao no manokatra varavarana ho anao ahatonganao ho tafiditra amin'ilay planin'Andriamanitra ho anao manokana eo amin'ny fiainana. Te ho tafiditra amin'ny anjara voatendry, te ho tafiditra amin'ny teny fikasana, te ho tafiditra amin'ilay planin'Andriamanitra manaraka amin'ny fiainana, finoana no ampiasaina. Tsy afaka ampiasaina zavatra ara-nofo fa planin'Andriamanitra, n'Andriamanitra ara-panahy foana. Zay mahatonga antsika hoe mila mihetsika amin'ny finoana. Manomboka androany zany ny tena kristianina dia mihetsika amin'ny finoana. Ny olona mahatoky hoe zanana n'Andriamanitra planina dia mihetsika amin'ny finoana. Ny olona ahasokatra ny varavarana rehetra na hoe ny blocage rehetrarehetra amin'ny fiainana dia olona mihetsika amin'ny finoana. Ny tena kristianina, ny tena zanak'Andriamanitra, olona mihetsika amin'ny finoana. Na hafahafa be ary titadidio misy zavatra hafahafa be aminao ary indraindray ary hafahafa be amin'ny olona. Za zao azoko antoka hoe ny olona atao Jeriko zao rehefa nijery ny zanak'Israely miodikodina dia memebe hoe inona koa natao reto olona reto, inona miodikodina eo. Fa izao mety hampimeny olona ny hetsika finoana ataonao, fa izao mampimeny olona fa manetsika zavatra ao amin'Andriamanitra. Courage fotsiny ianao, fa afaka tsika. Raha eo mandrasetraka anao zay amin'ny tompo-pahasoavana, afaka mba nianatra, afaka mba nalala hoe kay izay na planinanao ary
dia mila mihetsika amin'ny finoana. Na efa lalana lehana miaraka aminao ary ka indraindray mbola misy blocage dia mila mihetsika amin'ny finoana. Na zavatra ampimen'ny olona na zavatra omezan'ny olona na zavatra tsy hinon'ny olona dia rehefa avy aminao dia mila hinonay. Amin'ny anaran'i Jesosy tahiro tompo eto ekipa tsirairay avy reto mba olony ny finoana hihetsika amin'ny finoana. Anaran'i Jesosy Kristy tompo, voninahitry Jesosy Kristy tompo. Amen. Mpanomponao Aintsoa RAZAFIMANDRATO niaraka taminao androany courage dia mihetsy foana amin'ny finoana fa hitondranao lavitra ary indrindra ahatafidranao amin'ilay teny fikasana sy ilay anjara voatendro anao. Tahiro tompo, veloha tompo.